ny olombelona dia natao hifamaritra amin'Andriamanitra, tsy natao hisaraka amin'Andriamanitra fa natao hifamaritra amin'Andriamanitra. Na mpanan-karena, na tontonony, na sahirana, na manam-pahaizana, na mety tsy nandalo fianarana mihitsy ary dia natao hifamaritra amin'Andriamanitra. Inona ary ny zavatra telo ilain'ny maha-olombelona izay indray nijerentsika ao anatin'ity vidéo ity ka manasanao hanaraka an'izany hatramin'ny farany ao aorianan'ny générique. Dia faly mirabantsika rehetra tompoko tonga soa anatin'ity vidéo ity manona ny fiadanan'ny tompo aminao izay manaraka anaiza misy ianao ny hojerentsika androany dia zavatra telo ilain'ny maha-olombelona. Vakitsika avy hatrany eo amin'ny Genesis toko 2:7 dia hoy ny ten'Andriamanitra amin'ny anaran'i Jesosy, ary vofotanana mironan Jehovahandriamanitra ny olona, ary nofofony fofonaina mahavelona ny vavoriny dia tonga olombelona izy. Hoy izy amin'ny teny vahiny hoe et l'Éternel Dieu forma l'homme poussière du sol et souffla dans ses narines une respiration de vie et l'homme devint une âme vivante. Inona ary ny zavatra ilaintsika olombelona voalohany mila ny tanan'Andriamanitra isika. Hoy ny ten'Andriamanitra teo, ary vofotanana mironan Jehovahandriamanitra ny olona. Alohan'ny andraisana vovoka dia tsy maintsy mila inona? Tsy maintsy mila tanana. Ny zavatra ilaintsika voalohany zany eto ambonin'ny tany dia ny tanan'Andriamanitra. Ny fiainantsika dia tsy maintsy mila ny tanan'Andriamanitra. Ahoana moa no amola volaina vovoka raha tsy misy tanana? Dia rehefa miresaka tanana dia hoe mila fanampiana. Ny fiteny matetika dia izao, mba homeo tanana kely ihany amin'ny teny frantsay izy hoe coup de main. Isan'andro zany zasy ianao isaky ny hamakivaky fiainana dia ny ilaintsika dia ny tanan'Andriamanitra. Ny tanana dia natao hitantana. Noho izany isan'andro zany zasy ianao dia mila ny tanan'Andriamanitra hitantana antsika. Tsy maintsy mila ny fitantanan'Andriamanitra isika isan'andro. Satria nanombohan'ny fiainantsika mihitsy dia nila tanana namola volany vovotany izay vao tonga olombelona isika. Raha vao misaraka amin'ny tanan'Andriamanitra isika, izay no izy. Ny pozina rehefa ny Satana dia izao, rehefa manan-karena, rehefa mety ny atao dia tsy mila an'Andriamanitra. Zany mahatonga ny olona malaza nefa mamono tena avy eo satria tsy misy ny tanan'Andriamanitra. Isan'andro zany dia mila raisin'Andriamanitra ny tanana ny fiainantsika. Zany mahatonga antsika mivavaka satria ny dikan'ny hoe mivavaka dia tsy mbola le mangataka hoe Andriamanitra omeo an'izao tahio sy trano fa ny mivavaka dia dikan'ny hoe mivavaka dia izao tsy vitako ny fiainako fa mila ny fanampian'Andriamanitra. Zany hoe nanombohan'ny tantaram-piainantsika dia ny tanan'Andriamanitra. Inona ihany koa ny zavatra ilaintsika faharoa? Ny zavatra ilaintsika faharoa dia ny formation. Hoy ny ten'Andriamanitra teo, et l'Éternel Dieu forma l'homme. Isika olombelona dia tsy maintsy mila formation fiainantsika. Mifamaritra amina formation isika. Zany hoe mifamaritra amina famolavolana. Misy karazany roa ny formation, misy ny formation théorique ary misy ny formation pratique. Ny olona miaraka amin'Andriamanitra dia tsy maintsy mandalo famolavolana, mandalo formation. Ame ohatra reny olana lalovantsika reny dia Andriamanitra te hamolavolantsika. Ny zavatra sarotra lalovantsika indraindray tsy olana ny anaran'ireny fa Andriamanitra te hamolavolantsika. Ny valim-bavaka izay mety mbola tsy mivaly dia tsy hoe Andriamanitra ny tsy te hamaly vavaka antsika fa Andriamanitra te hamolavolantsika. Ny olona mankahala antsika reny rehetra reny dia Andriamanitra te hamolavolantsika. Tsy hata indraindray ny anaran'ireny fa formation. Andriamanitra te hampianatra antsika mela heloka, Andriamanitra te hampianatra antsika andefitra, Andriamanitra te hampianatra antsika tsy hamaly ny ratsy. Et l'Éternel Dieu forma l'homme. Ny olombelona rehetra tompoko dia tsy maintsy mandalo famolavolana daholo, tsy maintsy mandalo formation. Na pasteur na iza dia tsy maintsy mandalo formation. Ny olombelona rehetra niza zany dia tsy maintsy mandalo formation. Zava-dehibe mahatonga antsika mianatra tahaka izao, formation biblique, zany hoe former ny tenin'Andriamanitra isika. Misy zavatra be dehibe tokony ho fantatsika fa be dehibe ny akamaroan'ny olona amin'izao fotoana izao dia mijanona an'ilay makany am-piangonana miangona dia avy eo mody, dia avy eo lasa mora miverin-dalana kely.
ary zay mahatonga anay manentana anao hijery ny video tahaka izao a mba ahafahantsika mianatra sy mitombo ara-panahy. Andriamanitra mampanao an'izao formation zao satria Andriamanitra tia hanangana ny fiainantsika, tia hanome endrika ny fiainantsika Andriamanitra. Isika zany vao tsy manao formation dia lasa miazakazaka foana ny fiainantsika. Ino ary ny zavatra fahatelo a ilayntsika? Hetsika ara-panahy avy amin'Andriamanitra. Et souffla dans ses narines une respiration de vie et l'homme devint une âme vivante. Misy hetsika ara-panahy mitondra fiainana avy any an-danitra zay ataon'Andriamanitra amintsika. Andriamanitra zany tsy hoe nampiasa vovotany fotsiny fa namolavola ary nanao hetsika ara-panahy, nanome fofinaina mavelona zay nataony nahatonga antsika ho lasa olombelona. Na manao ahoana ny fiainantsika, na manao ahoana fantatsika, na manao ahoana tsy fantatsika, na manao ahoana areny eo amin'ny fiainantsika, na diplôma ninina zavatra ananantsika sy tsy ananantsika eo ny tsy fitiavan'ny olona, dia mila andreo teboka telo ireo tsika. Voalohany, mila ny tanan'Andriamanitra isika. Faharoa, mila formation. Ary fahatelo, mila hetsika ara-panahy. Raha mba sitraka ao dia mba haverenao foanao rehetra zao vavaka izao. Tompo Andriamanitra, raiso an-tanana manokana ny fiainako, raiso an-tanana manokana ny fiainanay mianakavy, raiso an-tanana ny fiainatokantranonay, raiso an-tanana Andriamanitra ny zavatra mampitebiteby a, ny zavatra mampanahinay a, raiso an-tanana ny zavatra rehetra andrasanay, ny programa manokana zay andrasanay mafy. Miantso ny tananao zay mba handray an-tanana an'izany satria ny zavatra ilainay dia ny tananao Andriamanitra. Dia misaotra anao Andriamanitra fa mandefa ny zavatra rehetra ianao satria te hanome endrika amin'ny fiainanay ianao. Dia mety mandefa famolavolana indraindray marary, indraindray mafy, fa ny ao am-ponao Andriamanitra dia te hanisy endrika amin'ny fiainanay. Ary mila hetsika manokana avy aminao zay Andriamanitra satria zay vao tonga olombelona. Satria raha tsy teo ny hetsika avy aminao dia mijanona vovotany izahay. Dia misaotra anao ny amin'izany tenao izany ho anao voninahitra tera mandrakizay. Amen. Dia misaotra antsika naharitra hatramin'ny farany a, dia manome fotoana antsika amin'ny herin'ny androany indray a. Dia raha mbola tsy abonné amin'ny page ianao dia manasa anao a mba hiabonné a, mba hahafahanao mahita video be dia be a tahaka izao. Dia raha nafinaritra anao video a dia aza misalasala, milike, micommente, mipartage maximum mba ho maro ihany koa namantsika izay handray ny hafatra. Mankasitraka antsika rehetra mpanaraka. Veloma to!